Faltafaraka aminao ndray ny tena ko topo klasy topo FM zao alina izao manasanao anaraka ny fampalalam-baovao-tsika hatramin'ny farany ity ampanomboana ny fampalalam-baovao-tsika nefa dia hialana tsiny ny fahatarana ny fotoanantsika noho ny olana teo amin'ny herinaratra ka izao vao niverina ny jiro tetỳ amin'ny faritra Korondrano sy ny manodidina mahakasika kosa ny raharaha valomanana andeha anomboantsika ny fampalalam-baovao atsika manamafy ny fitakina ny fampitsorana ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ny mpiaradia aminy anisan'ny manatanteraka hetsika entina hitakina ny fampitsorana ny filoha teo aloha ny parlemanta avy amin'ny TIM sy ny Akolafy Ravalomanana manatanteraka hetsika fanangona tsony eo anivon'ny anteny merapirenena tanterahan'ny TIM sy Akolafy Ravalomanana entina hitakina ny fivoahan'ny Marc Ravalomanana mialohan'ny fetin'ny farantaona sy ny 12 Desembre tsingeritaona naterahan'ny ty filoha teo aloha teo nitakina hivoahan'ny Marc Ravalomanana i Jean-Marc Comba ary ireo mpiasan'ny ACM efatra araka ny fanazavany Anitra Razafimanantsoa fangatahana izay metefa amin'ny filohan'ny Repoblika Era-Jonary Mampianina Andriamatoa filoha inaccessible ianao amin'izao fotoana zao efa nandritra ny fotoana elaela nisy fangatahana izay nataon'ny député Mouvance Ravalomanana fiona taminao tsisy valiny hatramin'izao inaccessible kanefa vernefa zava-dehibe loatra aminay ny fionana taminao zava-dehibe loatra aminay ny fifandresin-drahatra aminao sy fampiresananao mikasika ny filoha Ravalomanana ka amin'ny lalany ianao manjery izahay no miteny aminao zany hoe raha sitrakao dia raiso izahay ifampiresantsika mikasika ny famoahana ny filoha Ravalomanana Oui, misy hoy ny maître Yantra zay filoha lefitriny antemera-pirenena ny fanohitoenana ny zon'olombelona ao anatin'ny fahatongavan'ny Marc Ravalomanana ary nahavoatazona azy ny mpiambina azy teo aloha ary ny mpiasan'ny ACM no marianiny koa fa tsy ara-dalàna ary tsisy aminy ny fitazomana any Marc Ravalomanana ny antsiranany nanao réconciliation nationale ny solombavam-bahoaka teto amin'ny assemblée nationale lasa lavitra tokoa zany solombavam-bahoaka zany amin'izany fampihavanam-pirenena zany afaka mifampiresaka daholo kay rehefa manana volonté daholo ny tsirairay ka inona moa no manakana zany ny filoha Era-Jonary Mampianina na ifampiresaka amin'ny filoha Ravalomanana inona no manakana ny olona hafa ifampiresaka amin'ny irosoana amin'ny réconciliation nationale dia izay zany tenenina hoe antsoa izahay solombavam-bahoaka satria izay za afaka miteny fa hoe nanao modely ary lasa lavitra tokoa zany resaka fampihavanam-pirenena zany fitsonjovantsika ny firenena iombonana zany zavatra rehetrarehetra zany ary za eto milaza hoe amin'ny anaran'ny fitoninana hoe apaisement politique apaisement social tsy misy paix sociale zany tsisy fampandrosoana andeha zany na relance économique andeha zany raha tsy misy aloha le paix sociale zany tafiditra anatin'izay zany le olona voatotohina ny fahalalahany dia eto zany ny teny hoe anao antso manokana mihitsy no teneniko androany ny ministre ny justice tamin'ny Fakomaly nilaza hoe tsy migadra filoha Ravalomanana setra n'izay voalazan'izay raisiko fanambarana official zay déclaration officielle natao ministre de justice hoe tsy migadra ny filoha Ravalomanana setra n'izany zany izy tokony andraikitra voalohan'ny ministère ny justice miteny hoe tsy migadra izy dia ny fitazomana anazy zany amin'izao fotoana zao dia détention arbitraire na détention illégale no marian'ny Anitra Razafimanantsoa ihany fa tsy hijanona ao anatin'ny anteny mera-pirenena ny fanangona tsony fa dia hitatra amin'ny rehetra miasa sy maniry ho an'ny fampihavana-pirenena